Nanoratra pejy raindray to amin'ny tantaran'ny baolina kitra malagasy ireo rosiny ekipany satria dia tafakatra ny dingana famaranana ny tranona ny Algérie ny taona 2024 ny ekipa Barea malagasy ireo mpilalao avy eto toerana. Azo lazaina fa iny fandresena iny dia marika nametraka fa manomboka manana ny anjara toerana eto Afrika ireo mpilalao baolina malagasy eto toerana na ilay lazainy mpankafy baolina kitra hoe mpilalao toto-tanana. Sambany tokoa zao no tafakatra amin'izany tranona 2024 izany ny Barea Madagasikara satria dia toy ny nofinofo amin'ny mpity baolina kitra ihany reny kanina 2024 reny. Fa andalo iverenantsika ny lalao teny Mahamasina tao arinany nahazo ny Barea isa ray tombony tamin'ny lalao mandroso dia ny fanome fotoana teto Mahamasina indray ny mpilalao rotota efa nananapa-kiady mpanazatra niezahany ampidi baolina mandritry ny lalao fa tsy hanina amin'ny fiarovan-tena fotsiny. Vao nanomboka lalao dia efa nanomboka nanindry zareo Botswana ka maromaro ireo fanafina fa saingy rava sy voasakana foana zany. Na eo azy zany dia tsapa fa mipetraka tsara ireo lamina sy paikady napetraka roro entina niatrika ny lalao ary indrindrandrindra ny tsy hanamaivana lalao na dia efa manana isa ray fanampiny azy. Vokany nisy ny rindram-panafina izay hita fa tena maty paika satria dia niainga avy eo amin'ny andro mpianatra tokazo ny baolina ka niazo ny vodilarina ary niantefatra any amin'ny Carlos ka nampidira ny baolina ny faharoa amby 20 minitra. Nanomboka teo dia nitarika ny malagasy tsapa ho afaka ilay tsindrina azo ny ekipa pirenena satria maromaro ihany ireo baolina very indrindra teo amin'ny famaranana. Tsy nisy tsony ny fahatahorana fa dia ny lalao baolina tsara amin'ny teo ampovoan'ny kanja. Io isy io no sarany rotota teo amin'ny fidirana voalohany. Nisy ny fanovana mpilalao nandry ny fizarana faharoa. Vao nanomboka ny fizarana faharoa dia nanindry avy hatrany ny zareo Botswana ka tany amin'ny tany Barea foana no lalaovan'ny rotota saika nianina fotsiny tamin'ny valim-panafina ny Barea ary nanomboka ny emotra ka vao maika nanamora ny fanafina amin'ny fanandrina zany. Vokany na ampidi baolina zareo Botswana nanasala nisy. Tao aorianan'io dia nanamafy ny vodilarina ny malagasy ary nampiditra mpilalao roba anome ainga vaovao indray. Nanomboka teo dia taitry indray ny Barea na dia nanindry mafy azany vahiny ka ravana voasakany andro zany baolina zany ka io isa adsaly io ny sarany rotota. Ny fomo rano mafana toy ny lalao rehetra ka dia nisy ny fifandonana kely feny dia isaoran'ireo mpilalao amin'ny Barea avy eto toerana noho izao fitondrany avo ny baolina kitra malagasy zao. Mino zahay fa mbola ampiany indray le fianiko ny fifaliam-pity baolina kitra malagasy indray nareo amin'ny Algérie ny volana janoary ho avy zao.